Alatsinainy fa 3 volana May 2020 magnambala tsara tokolay akoryady toko vavy tika fotoana ny fampalambahoatsika mpagnajagna no agnasanyanao magnaraka izy hatrany farany eto amin'ny radio antsony filazantsara. Otombotsika eo amin'ny lafin'ny fahasalamagna dia ny fankalazagna ny andro isam-pirenena ho amin'ny ady tsy fogna amin'ny sigara sy ny zava-mahadomelo ny fampalambavoatsika amin'ny ity androany ity izay anisany andraisan'ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro-pafito anjara izay isaky ny araiky amin'ny 30 ny volana May ka dia ankalazaigna izay amaray paraiky amin'ny 30 volana May 2020. Ankalazaigna isaky ny faraiky amin'ny 30 volana May ny andro isam-pirenena ho amin'ny tsy fifoagna ny sigara sy ny zava-mahadomelo. Agnisan'ny mandray anjara amin'ny fagnentanana ny olona tsy hifoka sigara sy ny zava-mahadomelo ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro-pafito. Ho tanterahina izay ny rapitso faraiky amin'ny 30 May 2020 ho avy izao. Aoriana ity etsika filaharana fagnentanana ny olona tsy hifoka sigara sy zava-mahadomelo ity dia isy ny plan de 5 jours izay andraisana sy zaragna torohevitra ho an'ireo olona manam-paniriagna iala amin'ny fagnangejana zava-mahadomelo izay atolotra fiangonana adventiste mitandra ny andro-pafito. Anomboka izay ny faraiky amin'ny 30 May hatramin'ny fahatelo ny volana Jona 2020 ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana isan'andro amin'ny 9 ora sasany. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena no anodantsika ny fampalambavao amin'ny ity androany ity. Nahitana fitotognanana be ny toe-karena teto Madagasikara nandritra ny valagnaretigny Covid-19. Nahitana fitotognanana ny lafin'ny toe-karena teto Madagasikara nandritra ny valagnaretigny Covid-19 izay anisany nampikorontana ny toe-karentsika hoy ny gouverneur ny faritra Diana. Magnoloana zegny indrindra dia nagnatanteraka fionam-be-patra ho fametrahana ny drafi-pampandrosoana ny sempamokarana iantoany fahavitan-tegna ara-tsakafo ny eto Madagasikara izay nataony zoma fa 17 ny volana May 2020 lasa teo teto Antsiranana. Nandritra ity fotoagna tiany koa ny nagnentagna ny gouverneur ny faritra Diana ny mba andraisany rehetra anjara amin'ny famoagna ny hevitry indesigna amirenagna ny toe-karena eto Madagasikara indrindra fahato amin'ny faritra Diana. Zegny ny tanjo, zegny ny fanamby hoe ny havitatsika tegna ara-tsakafo ary zavatra azo tanterahigny zegny raha mizahatsika ato amin'ny faritritsika ato manan-karena atsika amin'ny lafiny marobe manana tany azo volegna tsara atsika ka tsisy antony tsy atovavatsika amin'izay. Ankoatran'izegny atsika koa zegny manana potentialité amin'ny resaka fanjonoagna, amin'ny resaka fiompiagna ary izay raha jiaby zay dia mitondra atsika amin'ny fahavitan-tegna ara-tsakafo ary amin'ny tanjona izay apetraka ny fitondram-panjakana amin'izao. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiagna no tompon'antoka tamin'izao atrikasa izao ary isy ny atrikasa nasionaly entigny andravonana ny hevitra isaky ny faritra ho fanarenana ny toe-karena eto Madagasikara. Tontosa somatsara ny fankalazagna ny festival de festekate na ny kitserf izay natao ny 17 ary ny 17 ny volana May 2020 lasa teo igny tagny amin'ny baie de Sakalava. Tontosa ny 17 ary ny 17 ny volana May 2020 ny festival de kitserf na ny festekate andiany voalohany izay natao tagny amin'ny baie de Sakalava commune rurale Ramena ho fagnamariagna ny fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara taorian'ny valagnaretigny Covid-19. Izay no antony ity fankalazagna ny festival ity izay hoentigny amelomaso ny sehatry ny fizahantany sy fampafantaragna ireo arena misy eto Madagasikara. On a fait cet événement. Après 2 ans de Covid, Diego Suarez a eu un gros impact économique. Nous savons que plus de 50% de la source de revenus à Diego se base au tourisme. Qui dit tourisme, développement du tourisme, dit augmentation du pouvoir d'achat, augmentation économique de la région. Nous sommes très ravis, je ne sais pas comment vous dire merci, à tous nos partenaires. No fidegna manokana ny baie de Sakalava tamin'ity festival festekate andiany voalohany ity izay natao teto Madagasikara satria toeragna afagna milalao kitserf windsurf ity toeragna ity 70 eo ireo mpandray anjara lahy sy vavy tamin'ity lalao andiany voalohany ity ary tao agnatin'izegny ny malagasy.
Mariana fa ny fananana Baie de Sakalava ny rivotra mandritra ny 5 volana ao anatin'ny taona iray izay tsy miovaova ary tsy tapaka no agnisan'ny safidianana fitondram-panjakana nagnatanterahana ity festival andiany voalohany ity tamin'ity taogno 2024 ity. Ny tenako manokana dia tsy mahay resaka fanatanjahanteny ity na resaka kitesurf ity ary tena lavitra ny saiko mihitsy izany hoe kitesurf izany. Nefa rehefa resaka tamin'ireo tompona ndraikitra ny tao amin'ity madaka kitesurf ity ny tenako dia resy lahatra aho fa dia ity toerana ity dia anisan'ny toerana anankiray ka tena hoe malaza raha amin'izany fampiasana zany kitesurf zany eran'izao tontolo izao. Dia teo zany nofanena manina siny ity satria ny tenany ao anatin'ny ministera dia nilaza hoe tsy maintsy manokatra tolotra vaovao isika ampahafantarana ny Madagasikara. Ay teto dia anisan'izany tolotra vaovao izany. Izay nahatonga ny tenanay hoe andao ary hiara-iasa ampirobolo an'ity sehatry ny kitesurf ity eto Madagasikara. Ary tamin'izany indrindra dia tamin'ny taona 2024 dia efa nametraka paikady maromaro ny ministera miaraka amin'ireo tompona andraikitra eto amin'ity Baie de Sakalava ity hoe ahoana nampirobona an'izany sehatra ny kitesurf izany. Dia atao anatin'izany nefa nanao sonintsika hoe mba handraisana an'izany hoe sehatra anankiray anatin'ny manche anankiray anatin'ny championnat du monde na kitesurf eto amin'ny Baie de Sakalava. Nefa fantatsika ny zavatra nitranga tamin'ny volana mars 2024 noho ny resaka an'ity Covid-19 ity. Dia noho izany dia tapaka teo daholo zany ny paikady sy ny tetikasa izay saika no apetraka. Nefa najanona zany ary tao anatin'izany action voalohany nataon'ny ministera dia nametraka an'ity festival ary nikarakara an'ity festival de kitesurf izay natsoina hoe Festikite Madagasikara ity. Ary tamin'izany no roa volana lasa izay nionana tamin'ny ireo tompona andraikitra ao anatin'ny Madakite Bro ireo Igny koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarina ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity androany ity namanao be mitombo alaina nohatra izigny kasitrano nagnaraka hatramin'ny farany ary sorany koa namanay Arsolo izay nikajiny lafy teknika napitany feo tagny aminao sy ny namanay Gladisa ihany koa izay tao ambadiky atao niarany salay tamin'ny fotoana tokosana izay fampalalam-baovao izay miloma ho amin'ny